Raha ny tontolon'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo indray kosa noresahana hatramin'ny ity andro any ity moa dia tsy mbola misy ny fanendrena ofisialy an'izay olona hisolo ny toerana Andriamatoa Edgar Razafindrava izay PDS n'Antananarivo teo aloha ary candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Arahantsika avy hatrany ny tatitra mahakasika an'izay. Na dia mbola tsy nivoaka ofisialy aza ny anaran'ny solon'ny Edgar Razafindrava eo amin'ny toerany filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra ny azo antoka dia olona avy amin'ny mpanao politika ary akaiky ny filohan'ny tetezamita no andray ny toerana. Anisany anarana miverina hatrany ny Augustin Andriamananoro. Raha ny fantatra dia olona teknisianina avy amin'ny administrateur civil ny eo amin'ny toeran'ny lefitry ny PDS ny Antananarivo. Raha ny zava-misy dia asa makadiry ny miandry izay filohan'ny délégation manokana Antananarivo vaovao. Anisany asa miandry izany PDS vaovao izany ny olana ny fitantanana ny tsena, ny olana amin'ny fanalana ny fakoto andrenivohitra, ny fitohanan'ny fiara noho ny tsy fahampiana sy ny faratsian'ny lalana, ny tsy fahampian'ny jiro amin'ny lalana sy lalakely samihafa. Ankoatr'ireo izay efa asa mahazatra ny commune ny PDS vaovao n'Antananarivo renivohitra ihany koa dia manana andraikitra lehibe mandritra ny fotoam-pifidianana indrindra amin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Izy mantsy no anisany manana fanapahan-kevitra amin'ny fanomezana ny toerana malalaka izay tantan'ny commune Antananarivo renivohitra, ao anatin'izany ny kianjabeny Mahamasina, ny kianjana Ambojatovo, ny kianjana Tsonjombe sy ny maro samihafa. Folo andro mialohan'ny fiatombohan'ny fampelezan-kevitra tsy mbola nivoaka ny anaran'ny filohan'ny délégation manokana amin'izany Antananarivo renivohitra. Raha noheverina fa tamin'ity herinandro ity moa no nivoahany izay mpandimby ny Edgar Razafindrava raha ny vaovao voaray dia mety amin'ny herinandro iny vao hivoaka izany.